fa ikarakara etsika ampifaliana ho iaraka amin'ireo zanaka ny zandarma ny fianakaviam-beny zandarmarim-pirenena ho amin'ny rahampitso izany etsy amin'ny kanja mitafiny Mahamasina no izoran'izany etsika izany ny tanjona moa dia ny fampizarana hafaliana amin'izao akatoko ny fety izao. Rahampitso Noël des enfants. Io Noël des enfants io dia misy ny zanaky ny gendarmerie, misy ny zanaky ny gendarme amperinasa, misy koa ny zanaky ny gendarme zay maty teo amperinasa, zay any Rivomamo no itazainay azy, centre de l'orphelinat izy ny fiantsonay azy atao gendarmerie. Dia Rahampitso ny fanomanana an'izay fety zay ho an'ny ankizy zany amin'ny gymnase couvert zay ho taritin'ny général de division, secrétaire mpanjakana miadidiny miandraikitra ny gendarmerie sy ny commandant gendarmerie sy izahay présidence membre social atao gendarmerie. Zay zany ny tena thème ho resahana samby no amin'ny 6 maraina amin'ny gymnase couvert. Dia misy ino izy teo, misy hirahira ataon'le ankizy, misy fampisehoana zay ny zanaky ny gendarme dolodolo manao andreo arakaraky ny fiomanana nataon'le grande formation sy ny etan'ny commandement sy ny aveny amin'ny secrétariat mpanjakana miandraikitra ny gendarmerie zany. Dia amin'ny valo sasany amin'ny 7 no manomboka ao amin'ny gymnase couvert no